Fiadanany tompondray no tononoko aminareo rehetra ry zareo Shalom. Sika moa zao de en pleine campagne électorale ny vahoaka malagasy. Ao anaty fampielezan-kevitra tanteraka ny firenena malagasy de izay le hoe ao anatin'ny fampielezan-kevitra izay. Le fampielezan-kevitra raha ataoko teny mahitsy be sy mazava be dia fampielezan-kevitra de midika hoe fampielezana lainga. Misy oke be indray zao nareo amin'izany zavatra teneniko zany hoe fampielezan-kevitra ny dikany dia fampielezana lainga. Zay mihitsy io, tsy misy afa-tsy. Fampielezan-kevitra dia lainga no voizinao. Nareo ve fa nahita hoe ny olona rehetra nanao fampielezan-kevitra teo dia lazany marina? Matinio nge zany zavatra zareko aminareo zany. Reo nanao fampielezan-kevitra rehetra reo ve rehefa tonga teo amin'ny poste izay ny kelezany aina tamin'ny fampielezan-kevitra dia nitanterahany ve ny vina? Ohatrany tsy sira amin'izany ka zay mahatonga anahy miteny hoe fampielezan-kevitra égale fampielezana lainga. Que des mensonges, que du pipeau, resaka baratin. Fa zay le hoe fampielezan-kevitra, fampielezana lainga izay raha misy ny zavatra tiany malagasy indrindra de hoe izy tantaraina lainga. Misy oke be zao nareo amin'izany zavatra resahako zany fa izany tena marina izany. Zany ny zavatra misy iainantsika amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao. Zavatra tena tiany gasy indrindra de tantaraina lainga izy, tantaraina angana, tantaraina mensonge, baratin. Mampimenga le izy ry zareo fa mampalahelo d'un côté tena mampalahelo. Ka isika malagasy koa moa kolotsaina ny tezanantsika nampitana fahendrena de resaka angano lainga, tsisy zavatra marina zany de hoe tamin'ny alalan'ny lainga no nampitana fahendrena de angano zany resahako eto za tsy miteny hoe ratsy ny angano de tao anatin'izay no nandraisana sous parenthèse hoe fahendrena, sagesse. Kolotsaina le izy fa lainga ny orona teo ambony lainga zany, zay le tiako atongavana. Zany zavatra nitezanantsika mampalahelo mampalahelo tena mampalahelo. Ka teo de niteny fa hoe raha misy zavatra tena tiany malagasy indrindra de reny mpandainga ireny, reny mpanao politika ireny ny pejy miteny sitrapon'Andriamanitra tsy tiany gasy zany. Raha misy olon'Andriamanitra miteny mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, tsy tiany malagasy zany, tena tsy tiany zany aza mitsara mba tsy ho tsarainy zany tonga de mahazo an'ireny olona reny, tonga de voatora-bato reny. Esory aloha ny andro eo amin'ny masonao zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny mason'ny rahalanao, opa tsy opa, menasy. Fa raha ohatra hoe misy olona mpandainga be tsy mifady trovana, champion du monde amin'ny fandengana, amin'ny fiatsaram-belatsy, amin'ny resaka baratin, zany ny tena tiany malagasy zany, zany ny tena ankafiziny malagasy, zany ny tena mamioditra eo amin'ny malagasy. De ampiarahan'le mpandainga amin'ny koveta kely jiron'akoho kely zavatra ohatran'izany fa tonga de tena hosana ry zanaky Davida, tena tiany malagasy be mihitsy. Ka mampalahelo le izy mampalahelo tena mampalahelo. Ary tokony hisaintsainantsika. Ny pejy dia mampita hafatra mampisainatsainantsika foana fa tsy hoe ny antony hafatra de hoe mandatsa, ny antony hafatra de hoe mitsaratsara, manenjikolona, tsisy atao fa tsy ny kritika, tsy fantatry tsony. Fa ny antony pejy dia en vérité je vous le dis hozy ny soratra masina. Betsaka ny olona no hoany amin'ny fitomanina sy ny fikotroanify satria makamamy mpandainga, makamamy lainga, partisan amin'ireny zavatra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ireny. Ahoana ozy ny baiboly tsy ny manao ihany fa ny maka sitraka ihany koa. Ka ianareo zany zay mpakafy lainga, maka sitraka an'ireny mpandainga ireny, ireo mpandainga mitety faritra isan-karazany, milaza anangana projet sy ny sisa rehetrarehetra ireo. Betsaka ange zay fanikoriana teto zay, flyover, orinasa etanol, coton tuléar, tsy haiko
feno lesitra ho a feno lesitra 24 heures tsy ampitany sanany zany eto fa ireny ny tena tiany malagasy reny mpandainga ireny de avy eo am'izay isinan'le version efa ny fitiavana ny lehibe indrindra Madagasikara ny Kristy eto miakatra ty fireneny ty ka le izy anefa voasoratra voasoratra ao amin'ny baiboly le izy Jaona toko voalohany 5 tonga tao amin'ny maizina ny mazava fa ny maizina tsy nandray azy tonga teo amin'ny Madagasikara ny filazontsara fa ny gasy ny vahoaka malagasy aleo ny mpandainga aleo ny rainlainga aleo ny asany demonia aleo ny satana sy ny firongony ka mbola misy zareo ny fotoana misoran'Andriamanitra nareo ny amin'ny alalan'ny pejy tahaka itony ireo mpanompon'Andriamanitra isan-karazany izay za tsy miteny andreo le faux prophète le profité sy milalao sentiment anapino fa reo le mpanompon'Andriamanitra mikely aina mitsoka trompette mampatsiahanao foana ny sitrapon'Andriamanitra sinon raha mbola le toe-pon'olona telainga sy pakasitraka tsy manao ihany fa makasitraka ihany koa mpanohana mpandainga ianao de arak'le Jaona voalohany toko 5 teo maizina ny toe-ponao ny toe-ponao zany ianao zany de karakteran'le olona ho any amin'ny fitomanina sy ny fokotroany tsy menazy zany en vérité je vous le dis ozy ny baiboly lazaiko aminareo marina tokoa ny mazava tonga tao maizina fa ny maizina tsy nandray azy ka ianareo rehetra izay mpanohana lainga sy mpakafy mpandainga zany dia lay toe-po maizina tsy te handray ny mazava ka mila elanao zay mila elanao zay mila ibebahanao zay mampanahelo nge ny pejy eto miteny foana hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra selon la Bible fa tsy selon ny volonté ny pejy sy ny admin fa aleon'ny olona mpandainga ka eritrereto ihany zany zavatra zaraiko aminareo zany dinio sy eritrereto ihany saintsaina fa mety anova ny fiainanao zany mety anova ny zao firenena izao zany tsy hoe mety anova fa tena sûr et certain fa hitondra fivoarana amin'ny lafiny rehetra ho an'izao firenena izao zany raha raisinao zany message zany ho antsika rehetra minainaina sy miferinaina hoe tokony efa mba hiova amin'izay andao ho any amin'ny fandrosoana sy ny sisa rehetra dinio zany message zany dinio na tsy tianao aza ny profil mba dinio ihany zany message zany zay zareo fa tahiny tompo daholo de grand shalom tononona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy makasitraka